Nalaza be ny resaka tsy fandriam-pahalemana sy ny fanafiana mitampiadina indrindraindrindra fa ny fidirana an-tranon'olona ka anaovan'ireo jiolahy fandrobana ny fananan'olona tao an-tanin'Antananarivo renivohitra tao tamin'iny herinandro lasa iny. Teo anatrehan'izay moa dia nandeha ny fitarainana sy ny velam-pandrika isan-karazany mba hanatratrarana an'ireo olon-dratsy izay nahavandoza tamin'izany. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasitsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo izay lefa eto isan'andro. Tsy ampindrena moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka sy tahapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity. Arakin'izay efa natsipiko zay dia ny resaka tsy fandriam-pahalemana ao an-Tananarivo renivohitra ao no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto. Raharaha halatra fiara, olona misa valo no voasambotra noho izay raharaha halatra fiara izay niseho teny Andoharanofotsy ny 10 febroary 2024 alina iny. No tanana amponja izy ireo taoriny ny famotorana natao azy ary tafaverana amin'ny tompony kosa ilay fiara araky ny loharanom-baovao izay voaray hatrany. Mpanendaka misa roa indray no lavon'ny polisy UIR tao Ankirihiry, Bazaromay, Tanambaosainky tamin'ny 2:30 minitra tamin'iny andro ny afaka omaly iny. Teo ampanendahana izy roa lahy no tratran'ny polisy ka nisy ny fifandonana teo amin'ny roa tonta ka izay no nahatonga an'ireto mpanendaka roa lahy tany Toamasina ireto no lavon'ny balan'ny polisy. Midika izany fa tena mbola mahamay ny any Toamasina amin'izao fotoana izao indrindraindrindra fa ny eo amin'izay resaka fanafiana mitampiadina sy ny fanendahana maro hafa izay. Na dia eo aza moa izay asan'izio lahy izay dia hita fa tena miezaka manao ny asany ny mpitandro ny filaminana any an-toeranany mba hahatonga ny filaminana hiverina amin'ny laoniny. Vaovao mampalahelo hatrany, vehivavy iray no namoy ny ainy tao Antsikoroky, Fokotany Androka, vokatry ny fiakaran'ny reniranony Linta noho ny fandalovan'ny rivodoza Hondehy. Potika tanteraka ny tanàna raha ny tatitra nataon'ny ben'ny tanàna ao amin'ny komina Androka. Loza mifamoivoizana iray maty, 12 naratra vokatry ny loza mifamoivoizana teny lalam-pirenena fahafito na RN7 teo Ambotovory, Fokotany Agnarandrakana, komina Vaiposa, distrikany Ampomaso. Efa nahazo fitsaboana eny amin'ny hôpitaly ireo naratra amin'ity loza mifamoivoizana ity. Ka ny hafatra ho an'ireo mpamily hatrany mailomailo hatrany rehefa mitondra ny vahoaka maro ao anaty fiara na ihany koa tsy maro moa izany mazava ho azy fa ny aina tsy ananampiry aleo mitandrina ihany na dia maika tahaka n'inona aza fa ny hazakazaka tompoko dia tsy mahatonga makaiza raha toa ka tsy mitandrina amin'izay resaka fitondrasana fiara diso mafy tafahoatra izay. Eo amin'ny resaky ny herisetra indray fantatra fa zazalakely iray izay heritaona sy 10 volana no torana rehefa nodarohan'ny ray keliny ny alatsinainy lasa teo tamin'ny 24 febroary iny tao Betanantanana Mainty Rano no niseho ity fanaovana herisetra amin'ny zazakely ity ary dia nosamborana avy hatrany io ray keliny izay navandoza io nanaovana fanadihadiana sy famotorana mahakasika an'ity raharaha ity. Ka ny havatra hatrany voararany lalàna ny mikasitanana ny ankizy amin'izao fotoana izao ny ninona natezeranao ary mety hampigadranao izany raha toa ka tsy mitandrina anao amin'izay fanarahan-dalàna ny mba tsy hikasihan-tanana ny ankizy izay. Ao anatin'ny loza mampalahelo, zazalakely misa roa latsaky ny 13 taona no maty nilentika tao anatin'ny rano tamin'iny andro ny afaka omaly tokony ho tamin'ny 1:30 minitra maraina teny amin'ny secteur fahadimy
fokotany ilany vato ampasiky nitaingina anireo vatanakondry ireo kanjo ny lentika satria misy lavaka be ao nakana fototra fandorana briky ka noho izay araha maso atrany ny zaza ry ray aman-dreny fa mety tsy fanarahanao maso ireny zaza ireny no mety hiteradoza tahaka an'izao indrindra fa amin'izao vanim-potoanany fahavaratra izao dia tena mila rahana maso akaiky ny ankizy mba tsy hijobojoboka anatiny ireny rano ireny. Tany Toamasina atrany vavy antitra iray izay nandeha tongotra tamin'ny nanam-pirenena faharoa iny vohitsaky ny camion iray izay tratra ny lozon'ny mpamoivoizana tamin'iny andro ny omaly maraina iny. Ny mpamily sy ny mpanampy ny mpamily naratra mafy tao anatin'izay loza izay. Raha ny zava-misy tahaka nytony dia tsy nanampoho vohitsaky ny camion izay ity ramatoa ity ary efa niezaka naka sisin-dalana mihitsiny mba tsy ho voadona na ihany koa tsy ho vohitsaka ny camion izay fa noho tsy fitandremana izay ataon'ireo mpamily no nahatonga azy niharam-boina tahaka an'izao ka ny hafatra mba mahaiza ihany mandinika ny hafa ian'ireo mpamily ary aza maimaika ny handeha mafy tahaka ninona fa mety hiteradoza ho an'ny olona izay mitandrina makasisiny amin'ireny lalam-pirenena ireny. Tany Morondava lehilahy mpiandrika iray no hita faty tamin'iny andron'ny 2 Martsa 2024 misa roa izy ireo no niandrika tany amin'ny ranomasina tamin'ny andron'ny 2 Martsa 2024 ka izao namoy ny ainy izao ny iray tamin'izy ireo. Efa nisy ny fampitandremana sy ny fanentanana natao manokana ho an'ny ireo zay mpiandrika tany an-toerana tany indrindra fa ireo mpanjono saingy nanao ny fomba rehetra ny alana mpitandro ny filaminana manao ny fisafona amin'ny morontsiraka izy ireo tamin'ny 5 ora maraina tany hoany. Eny tsy omena tsiny moa ny olona amin'izao fahasahiranana izao matoa mbola sahy midikizo amin'izay resaka orana mikijo sy ny rivodoza izay dia mety tsy misy arabaka intsony ireo olona ka izay no nahatonga azy ireo mbola nandeha ny dodododo nandeha nanjony izay ary tsy nieritreritra ny hitrangana loza tahaka an'izao akory izy ireo. Andao amin'izay ho resantsika ny resaky ny vaovao izay tena nalaza be tao Antananarivo renivohitra tao mahakasika ny fidiran'ireo Jolay tany an-tranon'olona izay nangalatra no sady mbola nidaroka ny zanaky n'ilay tompontrano hatrany. Fantatra amin'izao ankehitriny izao fa voasambotra ny zandary ary voatazona ao amin'ny brigady Fenorivo ireo mpamaky trano ireo. Tany Anjeva no tratehaky ny anankiray ary ilay namany kosa teny Sabotsina Mena no voasambotra. Tsy hivana fa izy ireo ilay nanafika tokantrano iray teny Ambodiafontsy ampitatafika ny alakamisy alina lasa teo. Tratra tao anatin'ny caméra de surveillance ny fihetsika nataon'izy ireo nangalatra sy nandratra ny zanaky n'ilay tompontrano. Ny paritaka atao anaty tambazotra Facebook ny sary sy ilay horonan-tsary tao anatin'izany nandeha ny fikarohana ary izao nahitam-bokany izao. Ny zandary etsy amin'ny brigady Fenorivo no mandray an-tanana ny famotorana ary hakarina fitsarana ny raharaha aorian'izay. Midika izany fa tena manao aintso zavatra ny mitandro ny filaminana mba hamongorana an'ireo mpanao ratsy. Ka izay ny masaka azonarosy tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra naraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadiny ny milaiky ny video antsika ary tsarova hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.